feno fifaliana indray zay afaka miaona finaritra aminao a ato anatin'ny andro faharoa amin'ny herinandro ny fanapa-kevitra nomena ny loha hevitra hoe manaraha koa dia manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany anarakanao no iriko nahaizano aleanao Jesosy zay reno tiako andeha eo anilanao isanandro sy isanora hoanao kanaizano anakora hoanao amina anarakanao mahanompo naizay antsoanao hotakanao rery tompo tsy kivina sarotra tao isanandro sy isanora hoanao kanaizano anakora hoanao amina manahoana daholo raka izy salama tsara daholo ve isika tonga amin'ny andro faharoa indray isika androany minao fefa vonina daholo ny ankizy tsiraray avy a iaindray an'ity programa antsika ity ndao hanondrika alohantsika ihany tsika dia hivavaka mialohan'ny hanomboantsika azy vavaka isika Andriamanitra rainay tsara indrindro mangataka indray izay ny amin'ny fanatrehanao amin'ity andro faharoa ity ary engane mba andray lesona indray izahay ny amin'ny teny izay horaisina eto dia mangataka aminao izahay mba homenao fifantohana ny ankizy kely tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay sy hanonana izany vavaka izany amen. Araka ny lazaiko toeraka izy dia tonga eo amin'ny andro faharoantsika ka lohatenin'ny andro faharoantsika dia izao anaraka anao satria mahatoky ndany averintsika ilay izy anaraka anao satria mahatoky atsangana ny tanàna ankizy efa nitaingina motora bisikleta wow efa nitaingina daholo ny ankizy kely tsiraray avy mahafinaritra ve ilay mitaingina motora na bisikleta sa mampatahotra samy manana ny valiny daholo ny ankizy kely ikiny maraka izy dia tena mankafy mitaingina moto ary mamitsaka ery sy metsiketsika mihitsy rehefa eny ambony moto tsy mba matahotra mihitsy izy indrindra fa rehefa ny dadan'izay no miaraka aminy mitondra moto eny fa na dia lalan-dratsy be ara ny andehanany na lalana mikitaotona be ary ny andehanany dia tsy matahotra mihitsy izy satria miaraka amin'ny dadany toa arakaraka ny aratsy ny lalana vao maika izy ohatry mahatsiaro faly be izany vao maika izy mamikitra be any dadany izany vao maika ampirisihany ary ny dadany hoe alefa dada mandehana mafy izany raka izy ny ataony kim ndray andro anefa tena be ny orana tamin'izay dia nisy avandra be tamin'izay ary mba fantatrareo
nalama le lalana tamin'izay fotoana izay. Sahirana be dada namily an'ilay familiana an'le moto. Ikima kosa nefa faly ery dia izao no lazainy tamin'ny dadany. Tena tiako dada, tena tiako mihitsy le aviorana ohatran'izao le miaraka amin'ny dada. Mahafinaritra ery ny miaraka amin'ny dada mandeha moto rehefa avy ohatran'izao ny orana. Izany nataony Kim rehefa nilaza ny fihetseham-pony izy. Fa izao tamin'ilay orana avy be dia tsy maintsy natsofoka ny arorana imperméable izany rakizy. Dia notakoana natao tanteraka i Kim, tsy nahita mihitsy izy. Ary rehefa takonanao moa izany ao anaty imperméable dia tsy lena. Tsisy ninina hita ny tao anatin'ilay imperméable fa maizina be ny zavatra tao. Nahagaga nefa fa na dia takona aza ny mason'ny Kim tsy nahita ninina izy dia tena tsy mba niorooro izy tao anatin'izany. Na dia lalan-dratsy sy mampatahotra aza ny lalana fa dia namikitra mafy be any dadany izy ary rehefa avy eo dia niresaka foana izy teny an-dalana. Feno resaka ny fiainany teny an-dalana. Rehefa avy eo rakizy tonga sotany an-trano Kim sy dada. Rehefa tonga teo izy dia nampiseho ny fahagagany dada. Ary izao ny tenenin'ny dada hoe ory Kim ary toa tsy mba natahotra mihitsy ny tela tao anatin'ny tamintsika nandeha moto sy tao anatin'ilay impera. Nefa dia tena ratsy ny lalana. Nisy fotoana ary tsika saika ny anjera satria nalama be ilay lalana. Mba fantatrareo ve ny namaliny Kim azy? Izao rakizy namaliny Kim azy. Dada, sady nitsika izy. Inona moa no tokony atahorako? Izany miaraka amin'ny dada e. Dada ne fantatro fa tsy ampianjera izany e. Dada ne fantatro fa raha toa ary ka mianjera sika dia afaka miaro any e dada e. Izany rakizy no zavatra novaliany Kim any dada. Dia fantatro hozy izy Kim fa tsy maintsy ho tonga any an-tranontsika ninona zava-misy ninona zava-misy. Tena natoko be any dadany i Kim rakizy. Ajanitsika hatrany tantara fa isika ihany koa rakizy dia manana dada anankiray. Dada izay tena matanjaka be, dada izay tena lehibe, ary dada izay bokina be. Afaka niaro an'izy, iaro ny ankizy kely tsirairay avy n'aiza misy azy, ninona nataony eny amin'ny lalana rehetra izay alehany. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra rakizy dia misy an'izao. Dany jerentsika ao amin'ny Salamo faharoa amby enimpolo. Salamo faharoa amby enimpolo andininy fahavalo dia izao no lazainy. Salamo roa amby enimpolo andininy fahavalo dia izao no lazainy fakizika amin'ny anaran'i Jesosy. Matokia sy mandrakariva ianareo ry olona. Loary eo anatrehany ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Averiko indray mandeha. Matokia sy mandrakariva ianareo ry olona. Loary eo anatrehany ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Mahatoky an' Jehova isika rakizy rehefa mino fa sady raintsika izy no miay antsika sy miaro antsika mandrakariva amin'ny lalana rehetra izay alehantsika. Mahatoky azy isika ary tsy atahotra azy mihitsy rehefa mino fa tena mahery sady matanjaka Jehova. Ary na dia ao anatin'ny toe-javatra tsy zakantsika azy sika, tsy dia mazava aza indraindray, dia mbola atoky azy ihany sika, mbola hifikitra amin'Andriamanitra ihany sika
amin'ilay dadantsika satria mino isika fa Andriamanitra no mitantana ny deantsika naiza naiza misy atsika ninninona tiatsika fandrikiraka izy amin'ity andro faharoa ity dia mba anana fahatokiana an'Andriamanitra daholy ny ankizy rehetrarehetra ny atokantrano any izay miaino an'ity fandaharana ity ary ankoatran'izay dia mba anana finoana matanjaka an' Jesosy isika rehetra ary aneo azy fa isika dia tena mahatoky mandrakariva ary izy ihany koa dia eo amintsika mandrakariva miaro mijery miay atsika mandrakariva amin'ny zavatra ataontsika ingane izany teny izany mba ho ampiarintsika amin'ny fiainantsika ka hiantso an'ilay dadany an-danitra amin'ny fotoana rehetra isika tsiraray avy amen. Tonga sahady amin'ny andro faharoa isika miaraabanao nahatratra izao fotoana izao ary maniry ny hanovozanao hery indrindra andraisanao tombontsoa indray amin'ny alalan'ity torohevitra mahasoa izay hozaraina aminao androany ity. Androany inona indray ireny torohevitra entinao anao mahafalany aina izara aminao ny fanabeazana ny ankizy ho tompon'andraikitra ka na ifa ray aman-dreny zany ianao na mbolo ray aman-dreny ao ariana dia tena ilainao izany torohevitra mahasoa ho amin'ny androany izany. Ny tsara ifampizarana dia hoe dia ny mbola kely ny zaza dia zarina andray andraikitra ary kendrena ny ahatonga azy olona azaka tena tsy ankin-dola avy izao ary indrindra olona ilain'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina dia adidin'ny ray aman-dreny adidin'ny zoky arak'izany ny manome sehatra ny zaza mba ahazony mianatra miandalana ny toetsaina tia mandray andraikitra. Taridalana feno fahendrena tokoa no nomen'ny soratra masina ao amin'ny boky ny ohabolana toko 2:20 manao hoe zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Inona ary no azo atolotra anao? Ireto toromarika manaraka ireto dia anampy antsika ray aman-dreny isika tanora zoky izay ho ray aman-dreny ihany koa ao ariana ny ampiatra sy ny hoe hianatra sahady. Voalohany ampianaro aloha ny zaza atoky ny tenany amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara azy amin'ny lafin-javatra samihafa eo amin'ny fiainana no ahafahany mahafantatra fa izy dia olona manana ny maha izy azy ary olona afaka ny havita zavatra. Rehefa matoky ny tenany izy dia afaka handresy ny henatra sy ny tahotra ary amin'ny ankapobeny mantsy ny olona na dia efa lehibe aza dia mora matahotra sy sarokenatra fa noho izay dia aoka zany tsy hanao teny mampitahotra azy ny zaza na ny ankizy zany isika ray aman-dreny na isika zoky aza mpitahorina ny olona ilainy eo amin'ny fiainana izy ohatra hoe atsoko zany dokotera olona ilainy eo amin'ny fiainana ny dokotera aza mpitahorina dokotera izy aza mpitahorina mpampianatra aza mpitahorina ny dadatoy na dada na dadabe na ny hafa ihany koa fa manampy azy andresiny ny henatra koa mantsy ny fampiraisana azy amin'ireny olo ireny sy amin'ny vondrona ankizy mitovitovy taona aminy dia ohatra ihany koa zany izao amin'ny mpiara-mianatra aminy amin'ny antoko-pirany ankizy ohatra na izay mety ho vondrona mitovitovy aminy ampianaro ny zaza atoky ny tenany. Ankoatran'izay dia omeo fahafahana izy anao zavatra omeo fahafahana anao zavatra mba hahafantarany hoe izy mahavita zavatra raha misy zany zavatra tokony ataony ary ho vitany dia avelao mihitsy mba hanao an'izany ny zanakao na ny zandrinao. Misy zao ray aman-dreny sasany fatra mpiaro loatra ny zanany ka mampianta loatra azy dia tsy tiany anao an'ny zavatra mihitsy na izatsy na iza roa ilay ankizy kanefa matetika raha hoe andraran'ny zaza raha izy maniry anao zavatra tsara iny dia manjary ametra azy tsy hanana faniriana ntsony ao ariana anatanteraka an'izany. Matetika zao hoy ny mpanabe raha hoe ilay arjao izay nanome izao tahirikevitra izao ny zavikely ny vavikely anankiray rehefa mahita azy mivady dadabe sy bebeany mikarakara tokotany dia miazakazaka ery ary mangataka amin'ny zareo hoe za koa mba hamafa tokotany
dia omenizy ireo kofafa sobika kely le zafikelyny araky ny fitantarany mba hahafahany miasa dia indraindray koa io zafikelyny io mangataka ny mba hanasa lamba na hoe hiporositrano dia mba manao zay kely vitany izy hoy ny voalazany mpanabe ary amin'ny fomba tahaka izany mantsy no hanazarana ny ankizy hanao zavatra sy andray andraikitra ka andeha tsy io ferana na ho tsy avela fahatany be fotsiny izy ireny tsy maninona na dia hoe mbola tsy tomomba na araka izay verantsika lehibe azy asa izay ataony fa izay no mbola mahazaza azy ary torona hevitra izy dia ampianarina avela izy andray andraikitra satria izay no tanjontsika dia ny ampianatra azy andray andraikitra raha ny marina izany dia tsy ny zavatra ataon'ny zaza akory ny hoe inona fa ny finiavana ao anatin'ilay zarintsika sy be azontsika hanao zavatra ny tena zava-dehibe ary miaraka amin'izay dia aoka tsy ho adinoina mihitsy ny mankasitraka azy amin'izay ezaka vitany na dia hoe kely fotsiny ihany azy izany ankoatran'izay dia ny asa tsara andeha tsy mba hatao sazy inona moa ny tiana resahana fa disokevitra lehibe mihitsy izany ilay atao amin'ny fanabeazana ny amin'ny hoe fampiasana ny asa tsara ho lasa sazy raha toa ka misy ny tsy mety nataon'ny ankizy tahaka ny zavatra ataon'ny mpampianatra sasany an-tsekoly izao dia ohatr'izay koa ny fomba ataon'ny ray aman-dreny sasany any atokantrano dia rehefa manao adosoana ny ankizy dia inona ny ataony asainy manadio ny trano fivoahana ohatra na asainy manangona ny ravikazo latsaka eraky ny tokotany na hoe mameno rano sy ny be kanefa ne dia asa tsara izany dia io fomba io izany diso lalana manjary mahatonga ny ankizy hankahala ny asa tsara tokony ho ataony indrindra moa fa ny asa mifandraika amin'ny fitandrona ny fahadiovana ka andeha isika hitandrina ny asa tsara tsy atao sazy fa manjary mihevitra mantsy ny ankizy fa ny fitandrona ny fahadiovana izany zao ohatra dia natokana ho an'ny olomeloka na ho an'ny olona izay heverina ho ambandry dia mila fitandremana izany rehetra izany ity misy fanamariana lehibe iray ny fampandraisana ndraikitra resahantsika eto izany dia ilay lafiny fanabeazana tokony atao amin'ny ankizy fa tsy fampiasana ny ankizy amin'izay tokony ho adidin'ny zokina ny ray aman-dreny tsy akory adidin'ny ray aman-dreny adidin'ny lehibe ny mamelona ny ankohonana fa tsy ny ankizy indray no atsanina tsy hianatra ohatra ka amelona ny ao atokantrano ao dia andeha hiezaka sika rehetra mba hanaja sy hampanaja ihany koa ny zon'ny ankizy misaotra anao naharitra hatramin'ny farany andeha ho arahantsika indray ny fandaharam-potoana manaraka ary mirary ny amin'ny hoe mba ho fitaovana zasenao anampy ny ankizy hitombo amin'izany hoe finiavana sy fitiavana andray andraikitra ka ho tonga ankizy mahay mandray andraikitra mirary soa ary dia avy malala fa le miarabantsika rehetra indray amin'ity andro faharoa izay iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ity nampitonantsika ny lohateny hoe manaraha ary izany no anaovana antso antsika mba hanaraka izao fandarana izao amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra dia miantso antsika ho amin'izany fanarahana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra izany isaorana manokan'Andriamanitra satria loha hevitra lehibe izay iarahantsika indray amin'ny ity androany ity dia ny hoe anaraka anao aho na dia Jesosy dia nilaza zao teny zao ao amin'ny Jaona 1:20 hoy Jesosy taminy raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ao anao izany fa manaraha dia hiaraka hivavaka isika elohany andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany manasanao mba hiara hivavaka Tompoandriamanitra ao misaotranao zahay satria mbola afaka hiantso inaranao ary tahio manokana izao fotoana izao tahio manokana anay rehetra izay miaino sy manaraka ny teninao misaotra Tompo amen raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ao anao izany fa manaraha miantso anao atrany Kristy mba hanaraka azy ary ny tsy ambarahatelo mba hahatonga tafatoetra atsika mandra-piaviny Kristy eny amin'irao ny lanitra dia tsy misy afa-tsy ny fanarahana azy fa naveritsika ombenimbeny ary fantatrao hatramin'izay fa ho avy Kristy
ary ho avy indray ny am'reo ny lanitra izy dia ny fomba tonga atsika ho tafatoetra dia tsy misy afa-tsy ny fanarahana any Kristy. Zay ihany ny vahaolana izay omen'Andriamanitra atsika. Raha mijery ny fiainantsika ankehitriny isika dia tehiteny manao hoe ahoana no azona fahasambarana, ahoana no azona fiainana. Ao ny misotro, mifaly, miara-misakafo ary ao indray kosa ny fampiakaram-bady. Izany no heverina hoe azona fifaliana sy fiainana eto amin'ity tany ity. Na izany aza nefa dia mitsimbadika ny toejara. Fifaliana sy fahasambarana tadiavina tonga ny fahoriana, tonga ny korotana, ny ady izay iainantsika eto amin'ity tany ity izay mampalahelo mihitsy satria misy ny mitondra faisana ao anatin'izany rehetra izany. Etsan-danin'izany nefa dia hitantsika fa misy kosa ireo miady amin'ny hanoanana, miady amin'ny tsy fanjary sakafo. Etsan-danin'izany ny miady amin'ny fahoriana, fahafatesana, ny herisetra sy ny vonolona izay hitantsika ombenombeny amin'ny toerana rehetra filazam-baovao fa tena manjaka ankehitriny ny herisetra. Tonga ny fijaliana ary tonga ihany koa fanasazina. Ao ny vokatry ny nataony, rariny ny azy hoy ny sasany. Ao kosa no ny endrikendrika sy ny tondromolotra. Izany rehetra izany dia mitondra fahoriana ho an'ity mponina eto ambonin'ny tany ity. Ary nandray dia lasa ny ranomaso, lasa ny alahelo noho ny fisarahana amin'ny namana, fisarahana amin'ny zanaka, fisarahana amin'ny olontiana. Rehefa malala, eto amin'ity tany misy atsika ity dia laza ny mpanao statistika fa mahatratra any amin'ny 7 lavitrisa ny isan'ny olombelona eto ambonin'ny tany, ary ny 7 tapitrisa amin'ireo dia miaina ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana, tsy ampy sakafo. Faritra maro eto ambonin'ny tany no miaina amin'ny tsy fahampisakafo. Mahatratra any amin'ny 10 tapitrisa any no mandeha matory tsy misakafo no ny fahoriana. Ny ankizy kely kosa indray isaky ny 4 segondra dia misy zaza iray maty ny tsy fahampiana sakafo. Ao ny sasany maty voky, ao ny sasany maty ny hanoanana. Mahatratra any amin'ny 12 tapitrisa ny olona mitondra ny otrikaretina sida ankehitriny. 70 tapitrisa amin'ireo aty Afrika, ny 20 tapitrisa kosa dia aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika, zany hoe aty amin'ny faritra izay misy atsika zany. Etsan-danin'izany nefa dia zao ao ny tsy ampy sakafo, araka nresantsika teo, ao ny fifamonoana amin'ny ady maro samihafa, amin'ny bomba maro samihafa izay hitantsika maneran-tany amin'ny vaovao. Na izany aza nefa ny fitondram-panjakana maro dia mandany vola betsaka ho any amin'ny famatsiana ny ady fitaovam-piadiana noho ny famatsiana ara-tsakafo. Tambesatra eo amin'ny maro ny fantrana ankehitriny, ary ianjadiany izany fantrana izany ny olona. Anisan'izany isika malagasy, satria mahatratra 7% malagasy dia miaina ao anatin'ny fantrana. Mandray vola latsaka ny $1. Tanondrika, rotsaka ny ranomaso. Ao ny miaina amin'ny fahafianona, etsan-daniny kosa ireo miaina amin'ny hanoanana. Miakatra dia miakatra ny tany hafanana, mitsonika ny ranomandry any amin'ny toerana maro samihafa, ary hitantsika eto amin'ny tanindrazana misy atsika ny tany hafanana dia mimafana dia mimafana. Izany rehetra izany dia mampiseho fa efa miaratsy izao fiainana andalovantsika izao. Efa tsy azo heterana firy intsony ity tany misy atsika ity. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe manara-maso sy mijery fotsiny izao zavatra misy izao ve Andriamanitra? Izany nahatonga izao toe-javatra mampalahelo sy mampijaly atsika zanak'olombelona izao? Izany mahatonga amin'ny fahoriana sy mifahajana amin'ny fijaliana? Fanaitahana misy mahana valiny amin'izany ve ny tenin'Andriamanitra? Ahoana hoy ny Baiboly mahakasika izany zavatra izany? Inona ny lazain'Andriamanitra momba izany? Tsara ry ava-malala ny milaza fa mahana valy teny ny Baiboly, mahana teny ambara amintsika
ny tenin'andriamanitra am'izany hoy ny jauna toko fahena ambe folo indiny fahatelo amy telopolo manao hoe aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo zao. Eto am'ty tany ty no ahitantsika ny fahoriana, eto no misy ny fijaliana araka ny tenin'andriamanitra, kanefa mila matoky an'andriamanitra ianao fa efa nandresy izy ary metehitra amin'ny mpandresitsika araka ny loha hevitra zay fandresantsika teo aloha. Rehefa malala devoly satana no rangoro fototry ny hafa, fototry zao fahoriana sy fijaliana mahazo antsika izao avy any aminy no mahatonga zao satria de izy de efa niodina tamin'andriamanitra. Ity devoly satana ity mantsy dia anisany mitady zay fomba rehetra hamitehana atsika zanak'olombelona. Anjely tsara tare zay namboarin'andriamanitra. Indray mety lasa ny saitsika hoe fa nahoana so de andriamanitra ve ny namorona an'izany? Tsia, anjely no namboarin'andriamanitra. Natsona amin'ny anana hoe Lucifera, dikany hoe Lucifera dia mpitondra azavana avy amin'ny hoe Luciferos, de nitondra azavana ary ny zava-maneno de ponga tapaka de teo ampelantanany ireo zavatendrena rehetra zay anomezana voninahitr'andriamanitra, zany hoe tena havanana amin'ny zava-maneno zany izy. De ny vatso sy ny aretsaribity de ny eloelo teo anatre. Ka na izany aza nefa de niodina tamin'andriamanitra izy satria mba naniry ho tahaka an'andriamanitra. Ary hitatsika am'izao fotoana izao fa lasa eo ampelatana ny faharatsiana ny zava-maneno, lasa mivadika ho any amin'ny ratsy ny arenakibony tany. De izany zavatra mitranga, lasa ny olo-marina tsy afaka manjaka sy miaina am'izany fa lasa ny mpanao ratsy mivelona amin'ny faharatsiana no mahazo tombony am'izany rehetra izany satria efa nidira ny devoly atsehatra. Tady ny fomba rehetra izy tany an-danitra anapa-kevitr'andriamanitra fa tsy maintsy noroahana. Ary rehefa noroahana dia nampalahelo fa dia sao ny voalazan'ny ten'andriamanitra amin'ny apokalipsy. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona ambanin'ny anjely niady nefa tsy ratsy izy ary nazery izy. Apokalipsy 12:7. Loza ho an'ny tany sy ny ramasina satria nidina ho any aminareo ny devoly izay mitondra fahatezena lehibe, nidiran-doza ny tanytsika. Niala tany an-danitra izy dia nifidy ity tany ity ary hoy ny tenin'andriamanitra mananatra atsika zanak'olombelona mahonona teny miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Ny devoly araka ny fanambaran'ny Petera voalohany 5:5 dia mandehandeha tsy afa-po tany amin'izay toerana nisy azy fa tonga eto amin'ity tany misy atsika ity mitady izay ho arapany. Zany hoe izay tsy mitandrina rehetra dia pitehany devoly. Tonga namitaka ireo razambe antsika voalohany izy tany Edeny. Rehefa voaroka avy any an-danitra safidy an'ity tany misy atsika ity ary nananatra Andriamanitra satria Andriamanitra moa fitiavana dia tonga aloha Andriamanitra nananatra ny Adama sy Eva tandremo. Aza mikasika an'ity hazo ity ianareo fa maty ianareo vao mihinana azy fa ny rehetrarehetra azonareo hoanina. Mandrakariva moa tsika zanak'olombelona arakaraka izay andrarana ihany no ohatra ny hoe maso ohatra ny mahafinaritra dia andramana. Ary dia nihinana fomba fiasan'ny devoly dia amin'ny sakafo no ampitehany atsika. Hitatsika angambany zany rehefa namitaka an' Jesosy izy tamin'ny alalan'ny fakapanahy izay nataony voalohany fanovana ny mofo vato ho tonga mofo. Io vato io raha zanak'Andriamanitra ianao dia hovay mofo. Dia io Kristy manao hoe aza makafanahy. Jehovah'Andriamanitra ao tsy mofo ihany ivelomany olona. Ary ezahany devoly ny amitahana atsika amin'ny alalan'ny sakafo. Dia io nanombohany azy voafitaka Eva dia nitondrany koa ny vadiny ary ny fahotana dia mitady ny fomba rehetra mba hiparitaka. So dia misy zavatra izay amitahany devoly atsika mila mitandrina dia voaroka tao amin'ny Edeny izy
tonga ny fahoriana menjady amintsika ankehitriny satria taranaka adama taranaka eva isika dia mivesatra izany fahoriana izany so ihany fa teo jesosy ilay andriamanitra fitiavana jesosy ilay manome antsika fiainana mandrakizay jesosy de tsy makasitraka ny fahafatesany ny maty fa mba ielany amin'ny ratsy fanao noho ny Ezekela 12:7 nanasitrana Kristy ireo rehetra zay narary de nositrany Jesosy ireo rehetra zay meloka de navelany tadiditsika ilay vehivavy azon'olo tanana nijangajanga de nitaritarita ny olona teo amin'ny Kristy raha ny tokony ho izy de maty ty vehivavy ty satria notoroam-bato nijangajanga fa soa ihany fa tonga teo amin'ny Jesosy izy ary rehefa tonga teo amin'ny Kristy izy de hoe Kristy hoe tsy manameloka anao aho fa am'izao sisa izao aza manota intsony nananatra Kristy aza manota intsony ampy zay ok zay ry ava malala mety betsaka ny zavatra vitanao hatram'izay mety tahaka an'ity vehivavy ty koa ianao ny aina tamin'ny faharatsiana fijangajangana mety nisy erisetra vonolona fitaka zay nataonao hoy Kristy aminao androany ok zay aza manota intsony ampy zay ny andro lasa zay nanaovantsika ny fanaony jentlisy fa ankehitriny miovao amin'ny fanavoazany saina fotoana izao anajanonanao ny lasa rehetra mandraisa fanapaha-kevitra nanao ny fanao zao tontolo zao ianao nanao fanao ny jentlisy fa hoy Kristy manao hoe am'izao sisa izao aza manota intsony azo ataony tsy manota rehefa mandray an Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao satria Kristy no anampy ianao am'izany rehetra izany mety tsy ho tanteraka tsy tena ho tanteraka ianao fa Kristy afaka hanampy ianao ho tonga ho am'izany fahatanterana izany nanangana amin'ny maty izy mety misy karazana fahafatesana eo amin'ny fiainanao fahafatesana ra-panavy mety mahazo anao efa malaina mivavaka malaina mianatra ny tenin'Andriamanitra ary na mba mivavaka aza de tara lafa zara raha mba tonga any amin'ny toeram-pivavahana ndraindray mba mandeha ndraindray tsy mandeha misy fahafatesana ra-panahy eo amin'ny fiainantsika Kristy te andray atanana anao anangana anao manomboka androany ho amin'izany fiainana ara-panahy vaovao izany tadidinao angamba ny Joba palahelo ny tantarany Joba lehilahy marina hoy ny tenin'Andriamanitra Joba 1:2 lehilahy marina matahotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy zany lehilahy zany ny fadiny faratsy zany ny zanak'Andriamanitra zany ny lehilahin'Andriamanitra mila lehilahy toy izany Andriamanitra lehilahy marina vehivavy marina ankizy marina matahotra an'Andriamanitra ary mifadiny ratsy kanefa na izany azy de zao nampalahelo ny toe-javatra fa dia dirana angano ity Joba ity noho ny asany nafitroko ny devoly satria tonga ny devoly namafy vairatsy azy ny zanany de ripaka maty avokoa ny fananany dia ripaka lasa mpangalatra ary maty zay tsy maty ry avy malala ny vady nandatsa nanenjika naneso ny sakaiza nanometsiny miala amin'io Andriamanitra eo ianao mety misy tsy mety angamany ataonao mahatonga an'izao ianao angamany de tena olona mpiatsara velatsy ka aiza moa no tsy anjadiny zao zavatra rehetra izao ry avy malala ny devoly de tsy mamela atsika tsy mahafinaritra ny devoly mahitanao mandeha amin'ny fahamarinana de mitady ny fomba rehetra izy kanefa na izany azy de hoy Joba hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 3:7 na de ho levona za nofoko sy ny foko de mbola vato lampony foko sy anjarako manjak'izay Andriamanitra zany ny teny mpanao salamo raha sanatria ka de isy aza ny faharavana sy fahampitehana tsy ala amin'Andriamanitra na de andalo fahoriana sy fijaliana azy de tsy ala amin'Andriamanitra
na dia izao rehetra izao aza ny mahazo ny fiainako dia tsy ala amin'Andriamanitra satria hoy Kristy manao hoe izao ny fanangana maty sy fiainana ka na sanatria maty aza azony Kristy atao ny manangana ho amin'ny fiainam-baovao. Hoy Kristy manao hoe aza matahotra zay mahafaty ny tena nefa tsy mahafaty ny fanahy. Raha maty ny tenantsika hainy Kristy manangana azy. Fa raha maty ara-panahy ianao tsisy vahaolana tsony. Tsisy hevitra. Ka aza matahotra ny miandany amin'ny fahamarinana. Mandraisy fanapahan-kevitra mba hifikitra amin'ny Kristy ary mifidiana izay ho tompontsika. Kristy sa Satana, fiainana mandrakizay sa fahafatesana mandrakizay, ny tsara sa ny ratsy, misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisitsika ary raisinao androany. Mandraisa fanapahan-kevitra, mandritra ity fotoana zay rahantsika eto ity, mandraisa ry hava-malala fanapahan-kevitra. Aza akinona mihafa ny fanapahan-kevitra ao, fa izao akino amin'ny Jesosy. Misafidiana any Kristy. Mandalo ady mafy eo amin'ny fiainana avianao. Mandalo sedra mafy ianao. Misy tolona aviatreanao. Misafidiana amin'ny Jesosy. Kristy no any vahaolana. Zay ihany. Makanesa ty amiko ianareo Kristy, zay miasa fatratra sy mavesatra etana, fa izao no ame anareo fitsarana. Misy vesatra mahazo anao ve? Manatona an Jesosy. Mandraisa fanapahan-kevitra. Aza mangatakandro ny anatona an Jesosy. Matio 1:20. Makanesa aty amiko ianareo, manatsotra ny tanana aminao a Kristy ankehitriny, manatona azy. Fotoana zay tokony anatona atsika an Jesosy zao. Fotoana izay tokony anarahantsika an Kristy izao fotoana izao. Ry hava-malala, tonga ny fotoana ankehitriny ny anarahantsika an Kristy. Miantso anao Kristy manao hoe manaraha. Vonina ve ianao anaraka azy? Satria Kristy ny vahaolana eo amin'ny fiainantsika. Kristy no afaka anamboatra ny fiainantsika. Ary azadino ny tantaran'ny Job. Fa izao na dia nandalo azy fa nanany rehetra very. Matetika no ny fanarahantsika an'Andriamanitra dia misy manaraha roatra. Ny mpandatsa etsy an-daniny, mametsiny etsy an-daniny. Fa izao naverin'Andriamanitra. Naverin'Andriamanitra amin'olona izany rehetra izany. Men'Andriamanitra zanaka tsara tarezy. Ary lasa vady tia azy, karakara azy, manohana azy, fianakaviana sambatra. Ny fianakaviana satria nanana an Jesosy. Ankohonana feno fahasambarana. Mandraisa fanapahan-kevitra amin'ity androany ity. Mba ho feno fahasambarana ny ankohonanao. Miatora eo amin'ny Kristy. Fa tia hanatsotra ny sandriny aminao Jesosy. Tia hanome fiainana mandrakizay izy. Tia hanova ny fiainanao izy. Fa izao azadino ny miandany aminy. Mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny Kristy. Tahanao Andriamanitra ka ny safidy izay ho raisinao androany dia ho raisinao mandrakizay. Raha sitrakao ny iandany amin'ny Kristy sy safidy azy dia manasanao mba anondrika ny lohanao amin'ny toerana rehetra izay misy anao ankehitriny. Andao hivavaka isika. Andao angataka amin'ny Kristy isika ka ametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny safiditsika fa hitoky hiandany amin'ny Jesosy. Hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra ao misaotra anao zahay. No ity loha hevitra androany ity manao hoe anaraka anao zahay na dia mafy asa ny toe-javatra atrehanay eo amin'ny fiainana, na dia misy fitsapana, na misy fahoriana, na tsy fisikanina, na sarotra na mora Jesosy eo, anaraka anao zahay. Isanandro isan'ora anaraka anao tapa-kevitra fa anaraka anao. Koa dia raiso iso fanapahan-kevitra izao. Raiso izay tsiraray avy mba ho eo aminao. Ovay ny fiainanay ary andany aminao zahay. Da io manokana amin'ny lafiny rehetra isam-batan'olona. Raha misy tsy salama Jesosy eo, iteza ianao anasitrana azy satria ianao nanasitrana dia sitrano izy. Raha misy manana olana, ianao ho vahaolana. Ary tianay Jesosy malala, raha mba ho fiainanay ianao, meteza hiaraka aminay aza mandao anay amin'ny fotoana rehetra
misaotranao zahay amen. Anarakanao no iriko nahaizano aleanao Jesosy zay reno tiako andeha eo anilanao isanandro sy isanora hoanao kanaizano anakora hoanao amina anarakanao mahalompo naizay antsoanao hotakanao rery tompo tsy kivina sarotra tao isanandro sy isanandro